Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 17 ny volana Febroary 2023. Ry havana, manasanao aho hiara hivavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'ny Tompo. Ka ny fanahy masiny irery ihany no ampiteny ahy sy anokatra ihany koa ny masom-panahinao ahafantarantsika zava-mahagaga ao amin'ny lalàny. Hiara hivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao ray, satria ianao no mbola nanome tombon'andro anay tsiraray avy. Mbola ahafahanay miomana alohan'ny alanay ety ambony ity tany ity. Fanahy masino, mangataka aminao aho, oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Oka ianao no haka ny kontrola ny momba ay manontolo, satria fitaovanao aho, mpiasanao aho, ary vazinao aho. Ary mangataka aminao koa fanahy masino, oka ianao no anokatra ny masom-panahy olona tsiraray avy, ampifoany tsiraray avy, satria Félicia dia ho avy ianao. Ho avy ianao Jesosy ampiakatra anay. Misaotra anao Tompo, ary mangataka aminao koa Jesosy oka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, levonina amin'ny ranao satria ny ranao dia afy mandevona mandany ny fahavalo rehetra. Ka tsy manakery, tsy manapahefana aminay izany, fa levonina amin'ny ranao Jesosy ary miverina ny andavaky ny fariafy mandrakizay. Ka oka Tompo ny ranao anodidina anay, satria ny ranao dia manda afo miaro anay olonao tsiraray avy. Misaotra Jesosy oka ianao hisandratra eo anatrehan'izao tontolo izao, satria ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra lehibe indrindra, ary tsy misy toanao. Misaotra Tompo, aleluia, amen. Ry hava-malala amin'ny Tompo, anio dia anazava ny fanahy masina momba ny amin'ny fanambadiana izay fanontaniana napetraka olona izany. Ka anio zany no tonga ny fotoana anazavany fanahy masina an'izany. Efa nisy ihany ny fanazavana an'izany tao anatin'ny Facebook tamin'izahay mbola tao anatin'ny Facebook. Fa noho ny efa nasain'ny Tompo ny ala tao, satria ny antony dia nasehoan'ny Tompo ay mihitsy ny prison, ny tranomaizina izay misy ny olona ao anatin'ny Facebook na Messenger izany. Eny Tompoko, mialatsiny aho raha miteny an'izany ho anao izay mbola ao amin'io zavatra io, mbola miaina sy manaraka zavatra maro ao anatin'ny Facebook, fa tena trano anankiray any amin'ny Afobe izy io. Avelako eo ny amin'iny fa afaka enonao any amin'ny video izay fa voazara teto ihany koa. Ry havana, ny teny anio hoy aho dia momba ny amin'ny fanambadiana. Momba ny amin'ny fanambadiana izay akasitrahan'Andriamanitra ary ny fanambadiana izay tsy akasitrahan'Andriamanitra. Io dia tena sarotra amintsika zanak'olombelona be mihitsy io. Satria be dia be ny tokantrano tsy akasitrahan'Andriamanitra. Be dia be ny fanambadiana tsy enon'Andriamanitra, satria ao anatin'ny fijangajangana. Ry havana, verse vitsivitsy no omeko, dia aoka ianao no amaky mihitsy ireo tantara ireo zany rehefa misy fotoana ianao. Satria novakiko zany ilay ten'Andriamanitra dia misy amin'ireo no tsy ho lazaiko eto avokoa, fa oka ianao no amaky tanteraka ny verse complet zany. Horaisintsika aloha ny ao amin'ny bokin'ny Matio, Matio 7:20 andiny 7 ka hatramin'ny 7 ihany no vakiantsika.
Ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia nisy fariseo nanatona sady naka fanahy azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy na inona antony. Fa izy namaly hoe tsy mbola novakinareo va fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Hoy koa izy, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny dia ho nofy iray ihany izy roa. Koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ho sarainy olona. Hoy ireo taminy, nahoana ary i Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy. Ary hoy Jesosy taminy, noho ny hamafy ny fonareo no namelany Mosesy anareo hisao-bady. Fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo na zovy no misaotra ny vadiny. Afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra afa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Amen. Ry havana, Jesosy eto no niresaka tamin'ireo fariseo izay nanotany azy. Eto Jesosy dia miteny sahady fa tamin'ny voalohany dia lahy sy vavy. Zany hoe olona roa ihany rehefa fanambady lehilahy sy vavy io dia mandrakizay fa tsy misaraka intsony. Fa noho ny hamafy ny fony olona, hoy ny Tompo eto, no natonga ny Mosesy nanao ny taratasy ho fisaoram-bady, zany hoe ho fisarahana. Kanefany i Jesosy miteny eto, zany hoe efa tamin'ny andron' Jesosy amin'izay zany izao satria ny andron' Jesosy natongavany tety no arahantsika eo ny testameta taloha, fa ny andron' Jesosy izay andehanantsika amin'izao iainantsika izao ao ambanin'ny fahasoavana isika fa tsy ambany lalàna intsony, no andidian'i Jesosy antsika amin'ity teny ity izay averiko kely eo amin'ny 5. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa lazaiko aminareo na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra afa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Amen. Zany hoe raha misy mpivady, raha misaraka ianareo mivady zany, na izy mivady, satria mety misy olona amin'izao toerana izao angambany, dia raha misaraka zany ny olona mpivady, dia noho ny fahatratrarany anankiray mijangajanga, dia afaka ilay nahatratra an'ilay vadiny na lahy na vavy hoe nijangajanga le vadiny dia miteny izy hoe isaraka aminao fa tratrako nijangajanga ianao. Zay zany tenen'i Jesosy eto. Zay zany no akasitrahany fisarana ao anatin'ny tokantrano, anatin'ny mpivady. Satria hatramin'ny voalohany, hoy ny Tompo dia rehefa mifanambady dia mifanambady mandrakizay. Fa ity zany raha tratranao lehilahy nijangajanga na tratran'ilay lahy ny vavy nijangajanga, dia azony atao ny misaraka aminy. Dia ny tenin'Andriamanitra koa eto ka raha ohatra naka vehivavy hafa zany na naka lehilahy hafa zany lay vehivavy, nefa tsy hitanao koa ro vadinao nijangajanga, dia tsy eken'Andriamanitra izany. Tsy eken'Andriamanitra izany. Ary koa ny tenen'ny tenin'Andriamanitra eto izay manambady olona
vita divorce, zany hoe iny lehilahy iny na iny vehivavy iny nijangajanga tany amin'ny vadiny tany dia nisaraka tamin'ilay vehivavy na nisaraka tamin'ilay lehilahy, ka raha manambady an'ilay olona ianao dia ao anatin'ny fijangajangana ihany koa. Ary mety mihitsy ary ianao no nijangajangany hoe tiany no ny vadiny dia hiala amin'ilay vadiny izy, zava-doza fa Afobe no vantanina, satria teneny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo izany. Tsisy antrano ao amin'ny Tompo, fa rehefa mpijangajanga miala amin'ny vadiny dia any amin'ny Afobe izany. Raha manambady olona ianao, olona nijangajanga iny olona iny nefa ny novadinao, na dia tsy mpijangajanga ary ianao, fa hoe iny misy lehilahy hitanao dia niala tamin'ny vadiny izy dia hovadinao, dia mijangajanga izany dia ho any amin'ny Afobe nareo roa tompoko, ho any amin'ny Afobe. Avadikitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Lioka 9:7-20. Io manambara ihany koa momba n'izany. Hoy tenin'ny Tompo hoe izay rehetra misaobady ka mapakatra hafa dia mijangajanga, ary izay mapakatra vehivavy voasaotra dia mijangajanga koa. Amen. Mazava tsara zany ny tenin'Andriamanitra. Izay rehetra misaraka amin'ny vadiny zany, le misaobady na hoe misaotra koa ny tenin'Andriamanitra teneniny dia lay manome taratasy fisarahana na miala amin'ny vadiny fotsiny, dia efa manambara izany fa mijangajanga na mampiakatra vehivavy tanora ary ianao raha lehilahy ianao, ary raha miaraka amin'ny lehilahy tanora ary ianao raha vehivavy ianao, dia tadidio tsara fa mijangajanga izany araka ny tenin'Andriamanitra. Afobe no vantanina. Ary koa mbola verina eto ihany koa ny teny hoe raha mampiakatra vehivavy voasaotra dia mijangajanga koa. Raha avy nisaraka tamin'ny vadiny iny vehivavy iny dia ampiakarinao, dia mijangajanga koa zany ianao araka ny tenin'Andriamanitra eto. Ry havana, mbola misy verset ihany omeko ao amin'ny Marka 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Amin'izay mantsy mazava bebe kokoa amintsika ilay izy. Ity tantara ity dia manambara anireo lehilahy anankifito izay hoe pratapozana izy ireo, dia maty ny ray dia nampiakatra an'ilay vehivavy ny faharoa, dia maty ny ray ny faharoa dia nitohitohy ohatr'izay foana zany le izy, zany hoe le vady lehilahy anankiray teo aloha no nalain'izy ireo vady zany hoe maty mihitsy ny ray zay vao nanambady an'ilay vehivavy ny anankiray tao aoriana. Zany hoe tsy tonga zany dia hoe nanambady izy nasaraka tamin'le anankiray teo aloha, fa niandry aloha lay lehilahy, maty mihitsy lay rahalahiny zay vao nanambady an'ilay vadin-dralahiny izy, dia ilay faharoa koa ohatr'izany, dia ilay fahatelo koa ohatr'izany, ilay fahaefatra, ilay fahadimy, ilay fahaenina, ilay fahafito. Tsy maintsy maty zany ny tsiraray avy tamin'ireo izay vao nanambady ny teo aoriana. Ry havana, hovakintsika ny amin'ny 20 ka hatramin'ny 5:20 ihany. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nisy 7 mirahalahy napakabady. Ny zokiny dia maty momba. Napakatra andra vehivavy ny faharoa dia maty momba koa. Ny fahatelo dia toy izany ihany koa, ary izy 7 mirahalahy dia samy maty momba avokoa. Ary farany izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, iza amin'ny izy ireo moa no hovadin-dra vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy 7 mirahalahy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va
no mahadiso lalana anareo, fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy isy apakabady na avoaka ampakarina, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Amen. Aleluia, aleluia. Ho tahaka ny anjely any an-danitra isika. Lasa rahavavy sy ranadà ao amin'ny Tompo avokoa ny rehetrarehetra, tahaka ny anjely any an-danitra. Zavatra fahagagana lehibe izany. Efa nahita anjely koa atao anatin'ny nofy. Hitako izy ireo tany an-danitra. Ry havana, zavatsoa mahafinaritra izany. Ho tahaka izany isika rehefa tonga ny fotoana ialantsika ity, raha mahajoro tsara hatramin'ny farany isika. Ry havana, izy fito mirahalahy dia raha tsy maty ny anankiray hoy aho tsy napakatra andra-vehivavy ny faharoa. Ary izy ireo dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa maty momba, zany hoe tsy nanataranaka. Io tenin'Andriamanitra io dia resaka nataon'i Jesosy tamina Sadoseo izay nanontany azy momba ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Fa nampafantarin'ny Tompo ihany koa eto momba ny amin'ny fanambadiana. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Oka isika tena hitandrina tompoko. Andinika an'ilay vady eo akaikinao. Vady manao ahoana nomeny Tompo anao ve io olona io? Sa olona nangalarinao? Sa ianao nanao jejojejo dia nitady lehilahy tany, dia navadin'olona raha dia nalainao? Tena mila tsika mitandrina. Na lehilahy koa toy izany. So dia vadin'olona tany io. Dia titianao, navadiny namanao raha dia nangalarinao. Fa Afobe no vantaninao sy ilay vehivavy. Ary raha vehivavy ianao dia Afobe no vantaninao sy ilay lehilahy. Manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ho jerentsika izany. Ho vakiantsika ny amin'ny Korintiana Voalohany 7. Ny tenin'ny Paoly indray zany eto no omeko anao. Korintiana Voalohany 7. Ho vakiantsika aloha ny 10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia tonga dia midina isika avy eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 14. Ny manambady dia izao no andidiako azy. Nefa tsy izao fa ny Tompo. Aoka tsy hisaraka amin'ilay ny vavy. Nefa raha misy efa nisaraka, dia aoka hitoetra tsy manambady izy, na aoka hody amin'ilay, ary aoka n'ilay tsy hisaraka amin'ny vavy. Tonga dia toizantsika ery ambany 15. Fa raha ny tsy mino no te hisaraka, dia aoka izy hisaraka. Na ny rahalahy na ny anabavy dia tsy voafehy amin'izany. Fa Andriamanitra efa niantso anareo amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy, na ho voavonjinao ny vadinao na tsia? Ary ahoana no ahafantaranao raha lehilahy, na ho voavonjinao ny vadinao na tsia? Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia i Paoly apôstôly no mitenenio manazava momba ny amin'ny fanambadiana. Eto izy amin'ny voalohany dia manambara ny amin'ny hoe raha ohatra ka misaraka amin'ny vadinao ianao, na lahy ianao na vavy, dia miteny tenin'Andriamanitra hoe mila ianao mitoetra irery. Mitoetra irery. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Averiko ho vakinany amin'ny 1:12. Nefa raha misy efa nisaraka, dia aoka hitoetra tsy manambady izy. Hitoetra tsy manambady. Fa tsy andeha hitady hafa izany. Dia mbola miteny teny Tompo hoe na aoka hody amin'ilay, ary aoka n'ilay tsy hisaraka amin'ny vavy. Mila miverina amin'ny vadiny zany ny lahy na ny vavy raha nisaraka izy ireo. Fa tsy mila maka vehivavy hafa.
ary tsy mila maka lehilahy hafa. Ry havana, ny eo ambany manasanao amaky izany. Ny eo ambany dia manambara ho an'ny mino sy ny tsy mino mifanambady. Dia ny tenin'Andriamanitra eto manambara hoe raha ohatra zany ka ilay tsy mino te hiala aminao, dia avelao izy hiala. Na lahy io na vavy, tenenin'ny Paoly apôstôly tsara mihitsy hoe ny rahalahy na ny anabavy dia tsy voafe amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso anareo amin'ny fihavanana. Zany hoe tsy mila zany anao hiady amin'ilay olona, manao zao hevitra rehetra zao hitazomanao azy, nefa izy efa tsy mandraraha anao. Fa ny azy dia zao tontolo zao ihany, enao dia antompo. Dia avelao izy andeha, fa mifikirana ao amin'ny Jesosy, fa tsy anao akory no andeha hibata entana zany. Nefa ny anao kristianina. Fa raha mbola mipetraka izy ka tsy mijangajanga, dia tsy azonao atao ny miala ao atokantranonao. Fa raha ohatra kosa ka mijangajanga izy araka ny tezy anovakitsika teo dia afaka miala ianao, na lahy ianao na vavy. Fa tsy andehanao aka vehivavy hafa ohatra, na andehanao aka lehilahy hafa. Mila mitandrina be tompoko isika, satria Afobe no Miandry. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hovakintsika rehefa avy eo. Dia manambara ny tenin'Andriamanitra koa eto amin'ny andininy 4:20 hoe fa ahoana mo no ahafantaranao raha vehivavy na ho voavonjy ny vadinao na tsia? Ary ahoana no ahafantaranao raha lehilahy na ho voavonjy ny vadinao na tsia? Amen. Isika izany dia mitondram-bavaka olona, fa tsy afaka amonjy fanahin'olona, tsy afaka hanova olona isika. Izany teny izany dia nampaherezako olona betsaka hatramin'ny nanaovako ny asan'Andriamanitra. Isika hoy aho tsy afaka amonjy fanahin'ny vaditsika, tsy afaka. Fa ny mivavaka ho azy, tsy azontsika atao mihitsy ny mitsaratsara azy sy ny miteniteny azy. Tsika angapy tsara, Andriamanitra no mitsara. Isika mbola ho tsara n'Andriamanitra koa isika. Fa ny mivavaka ho azy no azontsika atao, fa tsy ny mitsaratsara azy mihitsy akory. Na ny olon-kafa izany, ahoana no halalantsika na ho voavonjy ny fanahy na tsy, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly eto? Tsy anjarantsika izany, fa isika koa ny mbola ho tsara n'Andriamanitra. Isika tsy raray avy, fa ny asantsika dia mitondram-bavaka ny vaditsika sy ny ankonantsika mihitsy izany. Fa tsy mianjonanjona na hoe za mahay bebe kokoa, na hoe za kristianina. Afobe no Miandry, manetry tena tompoko. Mila isika manetry tena, na pino ny vadinao na tsy pino ny vadinao, na inona fiainany, dia tsy anjarantsika no mitsara azy, tsy anjarantsika. Vady nomen'Andriamanitra antsika io, raha ohatra ka tsy ao anatin'ilay voalaza teo ny vady eo anilanao, ao atokantranonao, dia oka isika hitondram-bavaka azy. Iza ny vadiko dia efa ho 30 taona ary mitondra-bavaka azy foana, tsy reraka eo anatrehan Jesosy. Na misy ara ny fotoana makivy ahy amin'ny manofo dia tsy reraka, fa mitondra azy foana eo anatrehan Jesosy. Tsy azontsika atao mihitsy ny mitsara azy, na anaraka ny tompo izy tsy anaraka ny tompo. Tsy anjarantsika izany tompoko, tsy anjarantsika izany. Ny fitiavana no omentsika azy, kanefa kosa tsy manaraka ny fanaony isika. Raha manao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra izy, fa ny tenantsika arovantsika adio eo anatrehan Jesosy, satria isika dia tepolo ny fanahy masina. Fa tsy hoe andeha akala vaditsika isika, fa tsy manaraka intsony ny fanaon'izao tontolo izao. Raha ohatra ka tia an'izao tontolo izao ny vaditsika, fa ny mivavaka ho azy dia tsy manaraka ny ataony. Misy fijoroana vavolombelona any momba ny amin'ny tele,
izay efa nambarako teto. Ny amin'ny satana mihitsy no tonga nanafika ny vadiko. Ry havana, tsy anjarantsika no manova olona, fa ny mivavaka ho azy no ataontsika. Andriamanitra no manovantsika tsiraray avy. Amen. Ry havana, ao amin'ny Hebreo 7:10 ovakitsika io manambara ny zavatra anjo an'izay mpijangajanga. Hebreo 7:4 ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpaka vadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Amen. Ry havana, mampatahotra izany. Aoka hoy ny tenin'ny Tompo, anakaja ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpaka vadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Ho elohin'Andriamanitra. Afobe no Miandry. Ny verse manambara an'izany dia ao amin'ny Korintiana 1:9-10. Dia mbola misy ihany koa ao amin'ny Apokalipsy rehefa avy eo. Hoy ny tenin'ny Tompo ovakitsika amin'ny anarany ny teniny. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahina ianareo, fa ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpaka vadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny fatrapitiarena, ny mpimamo, ny mpanalabaraka olona, ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ry havana, maromaro ny voatonin'ato. Voatonin'ato ny mpijangajanga, ilay voalaza teo. Ary koa ny mpaka vadin'olona. Ary koa ny sodomita. Ny sodomita dia ilay koa manao fomba marikoriko eo ambony fandriana, na amin'ny efitra ny tranonao manontolo dia anaovanao loto avokoa miaraka amin'ny vadinao. Zavatra tsy fanao rehetra izao dia atao. Makany amin'ny afobe koa izany. Ny firaisana tompoko dia efa nazavaiko teto fa mila madio eo anatren'Andriamanitra. Mila madio ny firaisan'ny mpivady eo anatren'Andriamanitra. Ary voalaza tamin'ny ten'Andriamanitra teo ny fandriana aoka tsy ho voaloto. Zany hoe raha manao zavatra hafa ankoatra ny firaisana madio, izay tena tsotra ny ilain'ny Tompo, dia afobe no Miandry. Misy ny fijoroana vavolombelona amin'ny teny vazaha any, izay henoko ataon'ny olona. Olona mpivady manao fomba hafahafa amin'ny firaisana, any amin'ny afobe izy mivady ampijaliany Satana sy ireo devoly. Zava-doza tompoko. Zava-doza tompoko. Ry havana, manambara tsara koa ny tenin'Andriamanitra eto. Ny mpanompo sampy, izay efa voambara foana eto. Ny mpimamo, ny mpangalatra, ny fatrapitiarena, ny mpanalabaraka olona dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ohatra manalabaraka olona foana koa ianao, mifosa etsy seroa, miteniteny olona eny dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, ao amin'ny Apokalipsy izay efa averiko matetika eto foana, Apokalipsy 1:20 dia manambara fa ry afo no vantan'ny olona izay mijangajanga, ny mpijangajanga. Ry havana, ovakiko io amaranako ny fotoana. Ovakitsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy 1:20. Fa ny osa
ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Ry havana, ny mpijangajanga, ny vetaveta, voatonona ao, ny mpandainga fotsiny ara, dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara. Ry havana, zava-doza izany. Fahafatesana faharoa hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Ny fahafatesana voalohany dia raha mbola velona ianao, dia efa maty zany ny fanahinao. Raha mbola miaina ao anatin'ny ireo ianao, mibebary tompoko, fa efa kaiky Jesosy. Tsy fantatritsika ny andro ialantsika eto ambonin'ny tany. Ny ray no tompony aina, izy Andriamanitra no tompony aina. Ka sao dia tsy ho tafiditra any fanjakan'Andriamanitra ianao. Satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho tafiditra any fanjakany. Izay manambady mpijangajanga, izay mangalabadin'olona, oka izay ny fijejejona vao mahita vadin'olona, oka izay ny lehilahy vao mahita vehivavy, oka hipetraka tsara izay fa manambady ao anatin'ny fahamasinana. Raha ohatra vadin'olona ny ao aminao, dia avereno vadin'olona, misaray ianao aminy, fa sao dia afobe no miandry anao, sao dia afobe tompoko no ovantaninao. Ry havana, vita le didiko nanambara taminao momba ny amin'ny fanambadiana izay tsy akasitran'Andriamanitra. Anao sy ny tompo sisa, anao sy ny tompo sisa, mba tsy hanadina ny tompo hay ny rahanao na iza ianao. Ho faranako hatreto ny anio, ary raha mbola misy ny fotoana omeny tompo, dia mbola miverina ety ihany aho. Mahireza tompoko, fa tiantsika tsiraray avy Jesosy, ary tsisy ho tiany ho very any amin'ny elo, na dia iray akory ara. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.